Klasy tovovavy isaorantsika ny namana prangazety Mekela Andrianjaka dia nitondra ny fampalalambavao teo tonga soa isika atao anatin'ny fandarana alain'ity zoro ao amin'ny tia alina ity araka nefa nampafantarina antsika iresaka makasika ny raharam-pirenena ihany isika fa eo ihany koa ny zava-misy eto amin'ny tanàna Antananarivo izay miteraka hevitra maro samihafa na ny lalana ny fanapahana maro samihafa antony nanasantsika vahiny manokana ao amin'izao aly zao Andriamatoa toavina Rahalambomahay izay mpanolotsaina munisipaly ao anivy ny commune Antananarivo renivohitra no mpikambana raha teo anatin'ny parti politika humaniste écologiste miarabanao tompoko ary manasanao androso anaty efitra-bary. miaraba tamin'ireny fandarana nataonao tamin'ny filoham-pirenena ireny fa tena nahaliana dia nahafantarana zavatra maro dia maro miaraba antsika rehetra mpanaraka l'invité du jour ihany koa na amin'ny radio na amin'ny télé. Mankasitraka indrindra toavina Rahalambomahay mankasitraka anao satria efa ela ihany angamba no fampiresantsika hoe tokony miresaka kely ihany tsika ty kana Antananarivo ity fa matetika variana amin'ny raharam-pirenena amin'ny ankapobeny fa tsy maintsy horesantsika ihany koa ny fiainam-pirenena amin'ny humaniste écologiste anao ihany koa satria anisy mivoya ny foto-kevitra ihany koa nareo zany amin'ny hitantanana ny firenena androany raha sitraka ao mba hitondra vahaola antsika atao anatin'ny fandarana satria saika mianina fotsiny nareo indraindray amin'ny natsikera sy ny sahala amin'izany kanefa ity moko firenena raha manana tanàna raha manana raha miresaka ny tanàna Antananarivo tsika dia izay ny tena zava-dehibe ozy raiky roa tapany voalohany tsika tena hiresaka ny fiainam-pirenena dia hidirantsika izay mahakasika ny tanàna Antananarivo zay fa ny tsetsatreratsiaritra kely dia tena sahirana ny olona manaraka ny toavina Rahalambomahay. Inona ny masahirana ny olona? Tsy manana ataontsika hoe tena position mazavy ianao raha ny tanàna Antananarivo resantsika raha ny firenena resantsika fa rehefa ohatra hoe misy metimety aminao zao ohatra ny eny commune dia any ianao misy metimety aminao ny eny mpitondra firenena dia any ianao dia any lasa sahirana lolona fa itoaviny ity ve mpanohitra sapomba ny fanjakana andao hoe mba meo valiteny mahitsy ihany ny mpanaraka ny fandarantsika raha sitraka ao. Ny vahoaka malagasy dia mihevitra hoe na ianao mapara na ianao tima. Ny vahoaka malagasy dia tsy mahafantatra fa tsy reo izahay tompoko dia humaniste écologiste izahay aloha tsy tima izahay koa tsy mapara fa zay nilatsaka mifaninana tamin'ireo tamin'ny fifidianana be ny tanàna teo mazava tsara ireny rehefa misy hevitra mety ataon'ny tima tsy misy olana mihitsy fa gaga ny tima aveo fa maninona zay no mipalazy fa isama mieritreritra angamba zareo hoe miaraka aminy zay toatrizay koa no mapara zavatra anakireo tantaraiko anao tao amin'ny raha ohatra afaka tonga dia tantarainy zako dia anisan'ny ampangany be ny tanàna hoe mivarotra tany tsakjanona miaraka amin'ny mapara ao anatin'ny filan-kevitra dia nisy ny alala mahitsy tamin'ny anay tamin'ny herinandro teo satria nanao filan-kevitra zay nivory zahay dia za zany niteny an'izay kanjo rehefa natao ny asam-bomiera ny mpanolotsaina tima mihitsy kay no tena nitondra an'le volavola dia gaga ahoana ary izy zany dia nanao démenti atao amin'ny conseil hoe tsy ny be ny tanàna kay ny tena mitondra nyty volavolan-kevitra ity fa ny tima ka zao amin'ny manaraka ny tima no asaivo mitondra volavolan-dalàna mitady olona 720 izy dia izy no manoratra azy ao anatin'ny ordre du jour na ny lahadinika fa tsy ny be ny tanàna fa manjarona hoe be ny tanàna no mpivarotra tany teka daholo ny mapara araka ny tenenao fanina be daholo tezitra daholo ny tima dia zay zany le mahagaganao indraindray ohatra ny makasy indraindray ohatra ny makary ka zay tsy nona ny marinako ny tima no hitako dia oza hoe ny tima zany no mivarotra tany io natao fifidianana ozy ianao mapara ihany ny fidy azy rehetrarehetra dia fanina koa ka fanina ndray ianao aveo dia nitehaka ihany izy zany satria raha ny za manokana petsaka loatra ny tanana Antananarivo na miditao be dehibe tamin'izay fataony zay hidirantsika iny rehefa resaka tanàna eo amin'ilay satria tsika raha manao politika raha miresaka toavina Rahalambomahay tsika anisany ataontsika hoe jeune émergent ihany ianao raha ny sehatra ny fanaovana politika ary nandalo tamin'ireny sehatra LTP-ana sy ny maro samihafa eny ary manana an'izay ataontsika hoe conviction zay zany fa eo amin'ilay etika zany no mampatonga ny olona mametraka mantsy hoe ianao zany zao afaka mametraka ny tenanao zany tsy mpanohatra ianao tsy pomby ianao sahinina ianao zany mpanohitra ao zahako mihitsy raha ny voalohany ary memezan'ny olona tamin'ny filoha rajonany mampianina dia mbola za ihany koa tamin'ny filoha
Rajoelina sabotsy ny folo Rajoelina ninina tany Tomamasina latsinainy zahay humaniste écologiste dia nanatitra taratasy fanoerana any amin'ny ministera ny atany tantaraiko anao fa 10 août 10 aogositra 2024 vao lasa mpanohitra ny tim tao amin'ny Carleton ary zany no nitsangana voalohany laza hoe rariny mihitsy raha Andriamatoa Marc Ravalomanana no lasa filohan'ny mpanohitra tsy milaza mihitsy akory hoe mipomba anazy na vidy azy fa izy aloha ny faharoa dia za mihitsy nitsangana voaloha tao fa ndikan'izany hoe amin'ny olona zany zay lasa tim no tsy tompoko fa zay le rariny amin'izao fotoana zao moa tsy nalainy tim le izy ao anatin'ny ny filohammpanohitra anatin'ny anteny miaram-pirenena akory atao fa amiko rehefa tsy anao koa ny tim dia aloha ataony député Roland Ratsiraka le izy aloha ataony député Joas le izy tsy Eleonore tsy misy olana zany fa mpanohitra ny tena koa tsy nifidy akory tamin'ny fifidianana deuxième tour ny faharoa miala siny fararoty kely daholo zany ilay fantanina mahakasika anao dia dirantsika ny adevitra anisan'ny nempangananao satria tamin'izany fotoana zany nareo tao anatin'ny combat no nazahoanareo ny toerana mampanoitsaina amin'ny municipal io androany mivoy mafy an'ity le humaniste écologiste ty ianareo teraka frustration tamin'ireo plateforme satria plateforme izy io tamin'ireo parti politique maro samihafa zay niaraka taminareo izay zavatra zay hoe to karazana nataonareo tohitra fiakarana fotsiny lay combat zany dia tsy nisy etika ntsony nitazominareo dia mipatitaka ny zara inona ny anazavan'ny toavina raha lamba mahay ho an'ny parti politique zay niaraka taminareo to anatin'ny combat androany mijery ny fandaratsika manaiky venao fa isan'ny mpamadika raha zay ny voambolana nampiasain'izy ireo ny combat aloha zany dia antoko telo zany hoe ny humaniste ny APM antoko politika madio ny otrikafo dia ny humaniste écologiste miampy fikambanana anankiroa Valalabe mifo reo olona nanondrafitra listre reo dia zanaky ny Frédéric Ebert sy tongo daholo reo zany hoe OILT Pianina zay na réseau des jeunes parti politique zay na réseau de gauche zay na Firenantakavy zay aloha zany le niarahana dia rehefa nilatsaka zay dia combat no nentinay ny tena marina amin'ilay combat zany dia fifanarahana dia nanao deal tao zany hoe baba zany raha Albarakotoarso natao bentanana dia ny tenako no tête de liste Balita Samuel amin'ny numéro 2 fa izy lasa PCM roatra lany dia Hildara Velonaina avy eo telo zay lany zany hoe zanaky ny vonalaraka tao Rabe otrikafo indrisy fa tsy anisany lany izy dia ny andro voalohany iny moa fantataraiky teo foana ny andro voalohany dia tonga dia niala taminay ny Balita Samuel conseil municipal atao izy dia niaraka tamin'ny Bentanana président Niuska Foty izy zao dia mpitsambana amin'ny flanke fitetana-ny SMGD marotakedareanao reo maraina tandro arivo io dia zay sy ny CM Hilda Ravelonaina zany sisa dia hatramin'izao mbola zerery zany sisa no ao nisy resaka atao hoe nisy deal zany fanarahanareo dia deal ny fanarahanareo le izy dia lasa namadiky nareo ary amin'izao ary toavina tsy samy manonona amin'ny plateforme combat tsony fa tonga dia humaniste foana le parti anareo foana sisa ny voizinao zay resaka izy ireo mantsy tia zao mbola combat no io zany tsy afaka hovaina io mandritra le fataona nahalany ny teloda na miaraka amin'ny Bentanana raha ny CM Balita Samuel na ahoana raha ny CM Hilda Ravelonaina dia combat foana amin'ny lalàna no nahalany anay iny zany tsy azo hovaina mihitsy iny mandritra le fataona ny fotoana ko tadiavin'ny Bentanana nay nandresy fotoana naongana satria le resaka niny le finakana tribunal mihitsy moa no tena mandraky zao ny chef carburant tapahan'ny Bentanana satria mbola tsy mitovy hevitra amina hitanao amin'izany ko fa ny CM Liza Faralana ny CM Clémence Ranirina tapaka dia mandraky ty ny androany sy combat foana le izy ny fotoana zany resaka naongana ho teo dia efa nanomana ny Rabeako président Notrikafo izy amin'izao hoe raha ohatra miongana eo dia enao no miditra ao tamin'ny andro ny fitsarana dia nandalo teo amin'ny fitsarana dia netiko tao amin'ny miomana anao fa anolo ahy anao fa iongana eto raha zao no mitoy dia ataoko fa tsy fanaraka tsara zay tsy dia misy olana loatra ny ohatra sanatria miongana zany dia miakatra ny Notrikafo farany tena mpinamanakaiky ianareo sy ny CM Hilda Ravelonaina ntsikaritry ny mpanoitsaina namana tohatry ny saradalana honinareo androany afaka mamaky batsila nety venao ny amin'ny fahadotsony zany na fahamarinany zany fa ny fantatra dia ny saradalana nareo mariny zany tamin'ny
mariny zany tamin'ny izy moa zany tsy humaniste écologiste tamin'ny voaloha fa combat de tokony ho izy ara no natao be ny tanàna Antananarivo fa fanaraka moa zany izy baba de lamina iny de izy février febroary raika amby roapolo sy roa arivo izy no niditra humaniste écologiste de tamin'ny farany taona teo sady nialy izy no tsy otsony zany no nalana ihany koa mbola misy puce any mbola misy vola kely any mino afa ho averiny le izy rehefa ana tsisy olana zany fa zay aloha zany de fa tsy otsony izy zany aloha ina le tena antony nampisaradalana ny nampisaradalana de misy zavatra maromaro misy conflit de ataontsika hoe nisy resaka vola kely tao nisy resaka hoe misy mitanany piza mitanany puce misy resaka hoe satria zay matsy manao levée de fonds de mampidi-bola anatina levée de fonds de nisy fotoana le puce tsy hita nisy fotoana namena olo-kafa anaran'olo-kafa efa milamina aloha izy zao so ihany fa efa tsy ohatrony tokoa izy aloha am'izao fotoana zao resabola zany no anisan'ny resabola tsy misy ifandraisany ve amin'ny resaka satria ohatra na eno zay mpanao gazety hoe misy ifandraisany amin'ny resaka be ny tanàna ihany koa amina foto-kevitra sy fanohanana taty arina resaka mandeha zany tenao manamarina na madiso zany tamin'ny volana décembre tamin'ny herintaona izy no tsy taotsony fa tamin'ny volana mars zay nanao filan-kevitra de mbola nameny alo ny procuration any satria tsy teto de tamin'ny farany teo nivoaka ny trano izy fa tsy nifidy de fa mbola nresaka zay mbola fandefa toromarika zay hoe zao fandehany fa tamin'ny fotoana farany izy zany de tsy anisan'ny fidy tamin'ireny voladalana roapolo na roso taminay ireny farany anisan'ny manana ambition ho be tanàna Antananarivo ny Ramatoa ida Hasonjo Ravelona ina mandeha ny resaka hoe ohatra ny tsy mifanaraka nareo izy no candidat tsy misy ifandraisany am'izay ve na teto aminao izy no nyteny hoe anao 2017 izy de efa niteny de tamin'ny de teto mifandarana izy de efa niteny hoe anao an'izay zavatra zay fa na bagara na tsy bagara aloha resaka tsy hitatsony izy aloha tao anatin'ny antoko zany hoe na izy tara na izy tsy mivory tsy nanao grande émission ohatran'izao izy tamin'ny herintaona ka ohatran'ny sarosarotra ihany fa izy no tsy hitatsony fa tsy fantatro aloha raha verina izy tsy fantatro zay zavatra mitranga fa ankehitriny aloha tsy de manao na médiara tsy de ataontsony loatra eny atry idirantsika ny fiainam-pirenena précision kely reny ilain'ny fandaranamitsy mangarara tanteraka tsika ny raharam-pirenena aloha ny idirantsika ataoko andray mava aloha ny akaiky indrindra aloha ny fanadinana baccalauréat satria tsy azotsika tsinitsiny avina ny tontolo ny fanabeazana ary miteraka adihevitra ihany koa moa renitranga maro samihafa tao anatin'ny fanadinana ataon'ny ankizy ireny soratsika ny tompo vita somatsara izy iny raha misy ny atao hoe lesoka de inona ny hitany toavina raha lambomoay ary araka ny teny fampiraka teo de hoe andao ihany koa tsika hitondra vaolana ao anatin'izay fa tsy maintsy fatarina aloha ny lesoka any amina tsy fahombiazana fita mitanana ve tsy fisina anticipation ve tsy miprévoir ve rehefa migouverner ve le fanjakana sa manamba ahoana no mety ho fahitanao azy tsy vita somatsara zany iny baka iny tsy vita somatsara zany iny fa tena korotsana tanteraka mihitsiny ary eto de somary faly ihany fa anisan'ny vaolana nentina ho an'ny tanàna ny atao hoe taxi moto satria tamin'ny alina de nivoaka daholo ny taxi moto mba ranatitra mpianatra indrisy fa mandraky ty ny androany mbola tsy navoaka ny be ny tanàna nay ndraitsofana foana ny fitsipika milalovan'ny taxi moto tadidinao fa teto zay sy Clémence Ranirina tena ady hevitra mafy be mihitsy efa miresaka tsara moa zay zao zay le hoe makatsy makaronga moa izy ianao fa raha ohatra ka mba tena nalamina zany resaka taxi moto reny de mba ny ena aloha ny olana napetraka ny mpitondra kehitriny na ny mapara tamin'ireny tena tsy fahaizana mitantan'ireny mihitsiny ny raha eo amin'ny lafiny firenena kosa ny anay humaniste écologiste na ason'ny olombelona sy ny écologie dia zao ny vinanasanay dimapolo isanjato ny programme ampianarana fandaharam-pianarana dia iraisana eraka Madagasikara fa ny efatra amin'ny dimapolo kosa dia samy manana faritra faritany commune zany hoe raha ohatra lahara-pahamehana ohatra eto Antananarivo ataontsika hoe ny fanjairana na ny zone franche mantsy izy zao na ny call center ohatra na ny banky ohatra dia ampianarina ny ankizy zany mikasika an'ireo reo taranja reo manomboka ny amin'ny T1 ka hatrany amin'ny klasy famaranana tsy hoe
mandritra ny taona fa efatra amby 5 isan-jato ohatra hoe any Mahajanga manjonony azy ny tena tiany any Nosy Be miteny italiana ny tena tiany any Antsiranana miteny frantsay ny tena mety aminy any Ambatovy mety ny Arenakibon-tany zany ny tena mila fantany dia andao fizaza malagasy hianatra an'ireny zavatra eo amin'ny toerany satria hitondra firenena eto Madagasikara no ataon'ny mpianatra fa tsy hoe akazo-pirenena vahiny dia hianatra ny andafy zany dia hianatra ho an'ireo mbola mieritreritra zany ny hianatra sy asa hitondra firenena eto Madagasikara dia mila mahafantatra ny firenentsika tsisy resaka tsy fitiavana vazaha zany na kely azy fa mila mifantoko tsika hoe aiza ho aiza eto amin'ny tanànantsika ity mety hisy todrano anaovana herinaratra aiza ho aiza ny misy todrano andefasana rano anatanibary zavatra rehetrarehetra eto zany fa tsy hoe zavatra nivelany ianarana zavatra nivelany mazava ho azy zany fa mila mahafantatra ny zavatra mitranga eto Madagasikara mila mahafantatra ny taratara-pirenena eto Madagasikara fa tsy hoe ny rova dia manjaka miadana na dia miova zavatra fantateraka mihitsy azanaty zany izy nefa le fanadina mpanjakana tiako hiverenana kely ihany hoe zay raha fampianarana vaolana atolotry ny humaniste zay fa ny resaka fanadina mpanjakana mihitsiny ilay kalitaoany ihany koa afaka resahatsika nendrika ihany koa satria zay ngeny mahatonga ny mahita tao sy ny mahitahita mitondra an'izany any am-pitandranomasina satria tsapany hoe ohatrany tsy ao ve le kalitao ve tsy ao ve le faripahalalàn'le mpianatra raha miresaka amina mpianatra malagasy manana baccalauréat ampitahina amina mpianatra vahiny manana baccalauréat manahoana ny niveau atsika zay zavatra ihany koa zany anisan'ny resana satria fanadina mpanjakana reny nitranga hita ny aitsika farany teo talohan'ny ty fidonandy dia efa nisy ny laza hoe ny lentan'ny mpianatra malagasy dia ambony be mihitsy na nivelany ary marina tokoa fa rehefa makany ivelany tsika malagasy dia loha larana foana mitondra malagasy dia manana diplôma katraka be daholy ary loha larana foana nefany rehefa jerena le firenena talohan'ity fidonanty tena mitotongana misy zavatra tsy mety eo zany na ny baka fotsiny ange tsika dia milaza mangalatahaka ny amin'ny frantsay fa fantaritsika tsara fa ny baka frantsay toko tsisy idirany amin'ny baka gasitsony fa ny baka frantsay zany manomboka tao-pianarana seconde ianao dia efa manomboka manala baka misy contrôle continu fa ny anao mbola le 10 andro iny dia raha voatapaka anjiro dia labzi ny anaran'ny ankizy labzi nanaovany fanadinana dia tsy tafavoaka mihitsy fa zay zany nyvinanay hovaina mihitsy koa ty resaka baka ty fa ny frantsay dia misy hoe épreuve anticipée de français ohatra classe première ianao dia efa manomboka miteny manomboka manao baka fa hovaina tanteraka mihitsy zany ty lazaina fa copier-coller na lazaina fa mandika bontolo ny frantsay tsisy idirantsony tsisy idirany am'izao zavatra ianan'izao tsony na io resaka tsy moa zany zao fialan-tsasatra vacances fa tsisy antony mihitsy anaovana fialan-tsasatra am'izao vanim-potoana zao tokony mianatra am'izao dia hovaina tanteraka mihitsy le izy am'le tetiany mpampianarana zany manisany miombokevitra ny amin'ny hoe amin'ny andro mahitany mianatra amin'ny fahavaratra no vakansa zany sa zay mihitsy le izy ny olona atsika mantsy dia hoe le zanak'olona manan-karena manenjika fidirana ny andafy dia lasa reo olonreo zany nanaovantsika fandaram-pianarana satria ny zanaky ny mpanan-karena zany andeha hianatra ny andafy daholy dia ny vahoaka rehetrarehetra malagasy ny voan'izay fotoana any angambo zao anisan'ny nianatra tamin'ireny vanim-potoana tsy nety reny moa zany ny tena fa mahatsiaro tena zao hoe aloha hovaina dia hovaitsika ohatra raha ataon'ilay mbava fotsiny zany zao zay calendrier scolaire zay miditra inona dia mifarana inona zany raha le mahitany eritreretina rehefa tratran'ny inona moa cyclone aloha tokony mianatra ohatra zany ifanarahana fa rehefa cyclone avy aloha dia lefa mianatra ny ankizy rehefa mangatsika ny andro dia rehefa mafana vakansa zany amin'ny andro mafana ohatran'izay le zavatra tokony diniana amin'le izy fa tsy voatery manana tontolo fotsiny amin'ny fandaharana vazaha ty iny ary zay ny anankiray mbola mitoy foana hatramin'ny andro any le article 42 code de la nationalité toavina rahalambomahay efa betsaka ny resaka ny resana an'iny ary ianao moa teo vonilazany hoe ny filoham-pirenena rehefa niditra antsehatra mihitsy fa mety fanikevitra ao ngambany am'izao situation zao am'izao fotoana nisy ny adevitra maro samihafa aiza ho aizy tsika androany tokony ho avalina am'izay hoe iny resaka iny sa inona no mety hevitra ny humaniste écologiste tsy azo avalina mihitsy ny resaka iny mazava be ny elizy perd la nationalité le majeur qui acquiert volontairement
une nationalité étrangère inarany tsy mahazava am'izany inarany tsy mahazava am'izany very no zo-pirenenao malagasy ray ianao malagasy reny ianao lohana metisy ianao tsy maninona mihitsy zany fa zo-pirenena no resahana de very aloha le izy fa notaniana de hoe ahoana no mahatonga an'le izy ho very de eo zany a ny olona niandra lalàna lasa io hoe mila pitsopitsotra rana procédure mila zao rehefa manana an'le finiavana fotsiny le olona aka zo-pirenena frantsay de efa very le izy tsy tokony etrehitra mihitsy izy zany hoe mbola misy mpitsara ny aro azy mbola misy gouvernement ny aro azy mbola misy filoham-pirenena ary aro azy fa efa zay le izy de tonga de rava fotsiny le izy tsy tokony mahazo certificat de nationalité tsony izy zany a raha ohatra izy a miditra iva tokony maka visa izy zany a fa tsy tokony mampiasa an'le taratasy taloha de mila décret mila zao mazava be zany a système volazo anatin'iny andininy any man'ny fomba fanaovana azy mazava be zany ny amin'ny ankapobeny zany de ny antony resahan'ny olona de hoe de ahoana zao reo malagasy PDB a manana zo-pirenena anankiroa tsy misy olana mihitsy tsy le zo-pirenena anankiroa ny olana raha ohatra anao teraka sady falatsay no malagasy na sady kanadiana no malagasy a tsy misy olana mihitsy fa ianao le efa lehibe efa manana efa feno taona mangataka iny ny olana iny hoan'izay efa manana talohany a tsy misy olana mihitsy zany tsisy mialona an'izany mihitsy fa zay aloha le lalàna de raha nisy antontanisa renay a de eo amin'ny 64 000 eo zany binational latsaky zany a ny olona naka binationalité a amin'ny maha feno taona azy de mialatsiny aloha fa de miatra aloha tompoko ny lalàna fa atao ahoana moa fa de niezaka ngenareo naka zo-pirenena vazaha de fantatra azonareo kosa le izy a rariny kosa le zavatra misy milaza indray hoe efa ela loatra ny andiny-dalàna iny ka tsy miasa vao tamin'ny 1992 iny no nikitihan'ny ministra Ontina Real sy nikitihan'le article 42 tsy voantsy ela be zany efa voangana kely iny tsy misy olana mihitsiny zany langy zany ny farany de ity mampalahelo kely le izy fa zao aloha ny lalàna gasy ny olo-pirenena malagasy mihitsy ny somary rasista zany hoe ohatra ny raha no azahoanao ny zo-pirenena malagasy jus sandinisme zany fa tsy droit du sol misy mihitsy ao anaty lalàna hoe ny olona teratany vahiny a tsy mahazo mividy tany taloha ny vehivavy malagasy manambady lehilahy vahiny a tsy mahazo manome zo-pirenena malagasy ny vadiny fa isaorana moa ny ministra Ontina Real a tamin'iny aniny de zavatra efa tena tsara be zany misy ihany koa tamin'ny andron'ny Andriamatora Valomana natao anaty lalam-pandroenina de milaza hoe tsy maintsy père et mère d'origine ny milatsaka filoham-pirenena zany hoe ny anovan'io code de nationalité io zany mbola tena politika lava be satria tsika malagasy mihitsy no tena mbola mifanavaka fa mandra-pahalo indrisy io le lalàna de ampiaro aloha io zany hoe raha ikitika lalàna zany izy zany ampiatra anazy zay ampiaro aloha io izy ianao ka sany resaka atao le tena marina zany a izy zany ahoana ny ampiarana anazy izy zany ampiatra anazy tsamy fa inona ny fahefana mahavita mampiatra n'le article 220 tsa le izy fa raha ny tokony ho izy zany na ny police des frontières azy de efa afaka miteny hoe tsy mandeha tsony io karaha-mpanondronao io tompoko raha ohatra zany izy maka fanamarina-ponena na certificat de résidence de afaka miteny le président Fokontany hoe tsy izy tsony ty karaha-mpanondro ty tompoko fa le fahasahitsika malagasy satria matahotra ko zavatra be galona be zao ve no miteka matahotra daholo de miforotra daholo tsika mianakavy a ny de zay mahatonga le izy mikatso zany hoe raha mikatso io a tsy noho ny vahiny tsy noho ny vazaha fa tsika malagasy mihitsy mbola miforotra anatiny mbola tena miondrika mbola tena respect fa lalàna raha mamahay mamaky teny kosa aloha de mazava fa tsy malagasy tsony resaka zo-pirenena ny resahana hoa fa tsy resaka hoe lohana metisy na resaka hoe raha malagasy ny reny ny raha malagasy ny rainy ohatrany ahoana zany tokony opposition ny filoha andro Ratsuel androany a lasa moa ny efa lasa satria nisy ady tsy manakely koa nge zany ny filatsany tamin'ny 20 tsy manakely ny fahalan'iny a misy fotoana amiteny hoe efa tsy tokony ho filoha intsony zany raha zaho a adivitra daholo zany rehetrarehetra zany fa mety hevitrareo zany ny position-ny androany ray ny position-ny ray rotsaka izy amin'ny fifitianana manaraka eo azo etretina mihitsy zany a fa ny tena marina dia tokony efa tsy malagasy tsony izy miaratsiny tokony efa tsy izy tsony izy a dia raha ny tokony ho izy tonga de ny filohan'ny anteny miara-pirenena no anteny miaran-dolona tompoko zafady no maka ny fahefana dia mandeha ny fifitianana tonga de lasa fa bon zay hoa samy marefo eto a de miandry fampiandrik'indro toana eto a
mahagaga hoe ny frantsay indray moa namoaka an'le antonda taratasy tsika moa zany tsy mbola mahaly toena mihitsy rehefa tonga satria filorajonany mampianana 5 taona atao tsy nahita hoe ty adversaire an'ity fanandrina amin'ity efa tsy malagasy soa zao vao samy mihiratra daholo maso akory atao fa de tsika ihany no mahatonga an'izao fahoriana goavana be ihany antsika zao ka na de zany ary so de misy pista kely afaka mentoavana ihany makaiza zany tsika sady mitovy amin'ny rehetra hoe samy miandry eto zany tsika tsy maintsy miandry olona sa milaza hoe io taratasinao io de efa zafady fa maka visa ianao zany de atao ahoana fa tsy afaka mahazo fidirana eto ianao fa de atao fa hitantsika fa mibegalona moa zao tehaka inona moa zany faran'ny-dralana aloha de zay tsy misy hevitra io eny ary ka mahazo mirotsaka isa tsy mahazo raha ny tena vonao aloha tsy afaka mirotsaka izy satria ny lalam-pandroena de milaza hoe ny molim-pirenena malagasy ihany no afaka miratsaka zany hoe raha ohatra ka ny humaniste écologiste aloha tena somary lavidavitra le izy hoe ny olona manana zoom-pirenena anankiroa aloha tena tsy tokony mitondra fanjakana mihitsy aloha eto amin'izao fotoana izao zany hoe tsy mianana amin'ny toerana filoana repoblika fa hatramina tompona andraikitra isany tompony zany tena satra izy gouvernement sa député sa hatramina chef de service anaty ministère manko de vampitondra manko zany zay mihitsiny raha ny anay manokana na resaka raha mahazo hoe conseiller technique ianao na tale ianao tena tsy tokony afaka mitondra firenena aloha ianao rehefa indray andro any Madagasikara hoe 700 malagasy binational eo hitatsika eo ny zatra atao satria hitatsika nansranana PDB zao ny akizy tanora akizy efa manana sopirenena anankiroa izy de rehefa hitatsika fa miakatra be io nandra ihany ny humaniste ane de tena raha tena atao koty de tena hoe tsy misy antsony ny firenena fa mitovy daholo ny Madagasikara mitovy daholo ny olona rehetrarehetra izay tena atao humanisme zany hoe mitovy daholo ny olona tsisy fanavaka izany tsony fa ankehitriny aloha ao anatin'ny firenentsika aloha am'izao tena mbola hita be le fanavahana amin'le saranga le saranga zany am'izao tena mbola mifanitsaka be mihitsy tena misy olona tena farany zay mampanefoefo de misy olona tena farany tena fara hidiny de mba haverina kely aloha ny fitoviana lenta fitovitsaranga de hitatsika izy aveo fa tsy amin'ny olana rehefa tena taony koty eny ary efa miresaka an'izay ihany tsika tonga de hidirana aloha ny fividianana raha sitraka adevitra tonga de mahitsy mifantaniko makany amin'ny fividianana ave ny humaniste androany sa makany amin'ny transition fividianana sa transition aloha zany no heverina reo fa vaholana aloha raha io paysage politique eto Madagasikara ny lalàna de mazava tapitra 20 janoary efatra amby 20 ny fitoam-piasana Andriambatorajoelina sanatria zany mbola mitohy le izy de tokony atao tompoko ny fividianana tokony atao ny fividianana tonga de tsy misy hevitra mihitsy transition zany mbola jerena indray hoe iza indray no andeha hitatana firenena mandritra ny firy-taona indray hitatana firenena mazava tsara aloha fa tsy tomombana koa nefany ny fampiasany ny préparation na fanomanana an'le izy satria tena hita hoe tena tsy mandeha amin'ny laoniny kanefa tsika rehetra mivoasazy eto tsika rehetra ihany idirantsika manko zay fa raha le circonstance aloha fividianana sa fividianana ka tsisy hevitra ka catégorie sy mila tetezamita tsy mila an'izany mihitsy tsy fantatra hoe iza indray ny tondro de ahoana indray ny fahefany de iza moa le ery fanandrina de firy ny olona manana olom-boafidy iza saiteny hoe zay ka zay de afaka maina moa représenter na milaza hoe tsy tonga de lefaso ny fividianana zay tonga eo tompoko anjarany no manamboatra ny firenena manana 5 taona izy anjarany no mitatana firenena inona mety amintsika ovaina ve ny lampandroena na sa tsy fantatro inona no zavatra teneneo fa mila hery politika mazava tsara zany zao hoe inona no hery mitondra eto Madagasikara nasanatry zany nefa tsy misy ny lafatra atoavana Rahalambomay fa io aloha zany le ataontsika hoe préparation androany zao nisy an'ireo le iraka manokany ny satex miezaka miona tamin'ireo parti politique tetsy anosy tetsy amin'ny hôtely lehibe anankiray de mijery zareo manao ahoana ny fanomana sy maro samihafa ka ho anareo manokana ho any amin'ny fividianana ary tsika io aloha ny tranga misy io ny seni manao ahoana zay préparation zay manao ahoana ny fahitanareo an'izay tsy mandeha amin'ny loany aloha le fanomanana na de tokony atao ara le izy
afafa aloha le izy fa zay jerenao fotsiny ny anay zao a tamin'izay nilatsaka tamin'ny 732 732 CUA fotsiny amin'izao fotoana zao ony a tsy 600 000 akory zany hoe niena indray zany mpifidy eto Antananarivo ahoana ary zany zavatra zany ny vola ny marobola nyresanseny a latsaka be mihitsy amin'izao fotoana zao no azo ny caution tsy le zavatra teneniny seny no tenenina fa mihoatra be de eo zany mba miantso anseny ny humaniste écologiste aloha de tsotro foanana aloha seny zany satria tokony hoe ny gouvernemanta no tompona andraikitra amin'ny zavatra mitranga io zao a milaza indray seny fa tsy tompona andraikitra fa tsy io no tenenina de tsy tokony nisy ala-ndraikitra am'zany fa aloha ny gouvernemanta raha sanatria misy zavatra mitranga de izy no tompona andraikitra fa tsy mialabala hoe ny CNI manao an'io ny HCCM manao an'io ny ministère ny antany ny ministère ny fitsarana ny prodigie misy an'izany ndray matsy hoe prodigisa tsy fantatra tsona izy ny tompona andraikitra fa tokony gouvernemanta tompoko no tompona andraikitra amin'ny fifidianana eto Madagasikara rafitra efa io moa ny rafitra teo hatramin'nitsika zay mihitsy de tsy fantatry hoe anova lala-pifidianana ray ve tsika sa zany hoe raha anao fifidianana tsika zany atoatsy aloha tsy maintsy io fa foto-kevitra ny anay tsy maintsy io fa foto-kevitra ny anay fa ny afatra kely fotsiny ho an'eo amin'ny CNI indrindrindra reo namana satria manana namana tsika eo mpanao gazety sy ny sisa rehefa hitanareo fa tsy mety le zavatra de miala tompoko fa aza miforotra aza ty ambadika ty no mitabataba hoe tsy mety le izy tsy mety le izy ka rehefa hitanao tsy mety le izy aza variana fotsiny hoe mba commissaire électoral tamin'ny fiainana mba fa miala rehefa hitanao fa tsy mety ka ianao nefa mieritreritra hoe ananana ny malagasy en culte de démission zany ao amin'ny fiainana afatra fotsiny ny hafa mamy be le mitondra 4 vaovao mamy be le mitondra audi mondeo de miforotra olo ry zalahy fa nisy tsokombakominareo hitatara amin'ny fianakavianareo nareo hoe nomen'ny gouvernemanta fitaovana tsy ara-dalàna nampanoviny fifidianana amin'ny ararefatra fa de zay tompoko de forotra atao fotsiny lalàna tsy mety fa de zay tompoko de forotra atao fotsiny satria mamy le seza miaratsiny andaotsika hitondra vaolana manara-penitra ve le fifidianana ekena tsy manara-penitra inona ary zany aloha zany tokony atao zany zao ao anatin'izay le processus resahanao zay zany ny alterna ty fananatsika zany satria io zany tsy efa iala aloha ny senia rehefa mahazo fahefana nga manareo afaka ahitsy zay zavadray fa io ary aloha le izy ndao ary fa namoaka ny gouvernemanta fa ny fasivy volana novembre no atao ny fiodinana voalohany amin'ny fifidianana filoham-pirenena de inona zany zao satria manisy andro tsika kely ny fotoana ananatsika inona ny tolo-kevitra hoentiny humaniste écologiste zao ary tsy maintsy atao le izy na de io zavatra tsy mety io ary de zao vaolana ny malagasy rehetrarehetra mba lazao ary ny hoe ny antoko politika rehetrarehetra mba lazao ary hoe firy nisy ampikambana ao anatin'ny team 1 million ve nen'ny MMM 750 000 ve sa 1 250 nen'ny avis 3 millions ve nen'ny miavatour firy 2 millions 5 ve de fantatra hoe iza zany no aresy rehefa fantatra mantsy nisan'ny mpikambana ao anatin'ny antoko tsarairay de tonga de mba fatapatatra kosa hoe iza raha zany mety aresy fa am'izao samy be ozatra daholo samy miseho azo fahabe daholo samy mampiasa vola daholo fa tsy fantatra hoe firy marina moa ny tena mpikambana ao aminao ary misy zavatra mety amin'ny lalàna gasy de hoe tsy mahazo mpikambana amina antoko politika ohatrany ray zany hoe rehefa tena fantatra zany reo mba hampiseho anay hoe firy ny tena mandrotsaka latsakemboka firy ny tena mandeha mivory de fatapataritsika hita azo tsitsina zany le tsy mety am'le fanaovansinny azy am'izao de ohatr'izay koa ny vola mba hampiseho ianay ry antoko politika ohatrinona ny volanareo arany ho ampiasainareo ny humaniste écologiste zao 21 millions 400 000 ariary plus 30 euros no anatin'ny compte en banque nay olona tsy kelikely olona tsy rairay no nandefa vola hatrany ivelany de ataovy mazava ohatran'izay ary le izany de mba hita hoe reto zany misy antoko politika zao nisan'ny olona reto misy antoko politika ny volany tatako zao de hitatsika hoe ahoana zany ny fomba anaovana an'ity fifidianana efa hita fa tsy lavo rary ty fa zao mantsy tsy fantatra mihitsy hoe izany mety ho tafakatra fiodinana faharoa tsy fantatra mihitsy fa de samy mampiseho hoe reto daholo ndraindray le olona hitanao mivory atsy any hitanao mivory ery ndraindray mpiasan'le olona atsy any lazaina famanoana azy de anjaratsika malagasy zany zao no mitsangana hoe ritony anay ny candidat-nay raha ohatra moa am'ireo candidat maro be reo tsisy mety atsika malagasy de andao arany reo olona efa tsy hifidy reo
ndao arana hitady olona hitady ekipa amorona vina hoe zao arana anay mbola misy volana ray zany iomanana satria amin'ny falany volana otsotra eo de zao ara zany natao satria raha ohatra ka le mpikarakara ny tsy alehany tsy amalagasy kosa afaka manitsy an'izay anisan'ny tolo-kevitra hoentiny satria ianao miresaka teo ny ekipanareo tamin'ny combat amin'izany fotoana zao ny FS zany zao mitondra an'ity le karazana charte de bonne conduite ity manahoana ny fahitanareo azy io de eo indray anao de ho gaga hoe indraindray ko anatin'ny tondrakafony FS de indraindray ampalazy fa za aloha zany de tena tsy azoko mihitsy za raha ataon'ny Frédéric Shepard tsy tonga mampanao bonne conduite anay pe antoko politique izy nefany rehefa izy no manao an'ireny hoe WLTP ozy ianao na ny transparency internationale koa manao barcamp de le olona tsy manao an'le bonne conduite no asainy any le olona manao vato miafina bentana anatananarivo ohatra io na nindretsytoaina le olona manapaka ny inamo ny zoanay le olona mitory olom-boafidy zay no antsony da aveo izy teny aminay hoe manaova bonne conduite de ohatrany gagagaga ihany ny anay vola mazava be efa mba nampiseho any vola ny vero olona reo de ohatrany taribaty filambava ihany ny transparency internationale sy ny Frédéric Shepard ary eto de mangataka ny fiarahamonimpirenena rehetrarehetra mba le olona madio le olona mangarahara re tompoko le antoko mangarahara le olona mampiasa vola amin'ny tena izy re tompoko resahana fa raha le olona le antoko mikorotana sy tsy mangarahara sy maloto foana ny resahanareo de reo foana ny andresy kanefa fantatrareo ve ny fotoatany le charte de bonne conduite nefa foana zay ka zay voantso foana zay nivoaka tao anatin'ny gazety koa mola izy ny anay zany afaka mame ohatra vitsivitsy any de zany izy toa le plafonnement ohatra ny fangarahara anao ohatra be dibe mihitsy izy eo efa 3 page izy eo ny financement de campagne fa nenay tsy mila an'izany zay fa tonga de teneninay eto teneninay teto migasikara teto avaizany volanay teneninay teto marobola anaty compte en banque teneninay green forum international zao name 6 000 € anay tamin'ny 14 octobre tsy mahamenatra zany fa reo olona rehetrarehetra asainy reo mba nanao ve ka mba azarenitsony re transparency internationale sy ry Frédéric Shepard nyresahana fa mba le olona manao zavatra mety zany hoe mirevy zany le antoko le fiarahamonimpirenena mirevy zareo zao no tokony atao ka le zavatra reveny zareo ne efa ataonay zay efa manao an'le izy fa reo foana ny tadiavin'zareo averina reo foana ny tadiaviny omeny lesona efa misy olona ne mba manao zavatra mba miezaka ihany ka tsy alova hoe mba resahana farany foto-kevitray dia izay tsy manana tamberina andraikitra na redevabilité amin'ny fiarahamonimpirenena na amina antoko politika hafa fa ireo zay mifidy anay reo ny ambony indrindra ireo zay mpitsambana sy ireo zay nanome latsakemiko reo de tsy maintsy amenay tamberina andraikitra fa tsy mety hoe misy hevitra ambadika any nefa ny fahitanao le charte de bonne conduite ohatrany hoe karazan'ny maniera akolaka ihany ozy constitution zay rehefa namakafaka teto mety mihotrindry avy any ivelany ihany koa ve amin'ny mampanao politika anao mihitsy ny aloha fahitako azy de ity mana ratsy a Madagasikara zareo tsy mangarahara Madagasikara maloto ny politika de amen'ny vazavola izy de mba iny izy zany rehefa mahazo an'le volam-bazavy ihany de mamorimory anao eo makamaka sary anao eo manao Facebook de miseho vazaha hoe reto fa navita mampiasa ny volanareo zay fa tena fandanim-bolam-bazaha fotsiny io za tsisy olana ko amin'ny vazaha zay nahazo vola tamin'ny Green Forum International fa fampiasany bolam-bazaha fotsiny io fanaovana vedétisme fotsiny io zavatra io fa raha ohatra ka manana tamberina andraikitra ny antoko politique de ny mpitsambana ao aminy no tokony anaovany tamberina andraikitra voaloha fa tsy hoe ny leader fa ny olona ny team na ny MMM na ny humaniste écologiste nanaovanao tamberina andraikitra fa ny olona ao aminao azavainao ny hevitrao de mitady ianao hoe ndao arany zao ny hevitra aza manoana anay fotsiny fa ndao anao candidat satria tsy candidat filoham-pirenena fotsiny no atao eto fa misy zavatra hafa ihany koa de izay zany ny fahitako ny resaka bonne conduite sy ny rehetrarehetra io cercle vertueux zany tadiavina 1 milliard de francs ny caution raha irotsaka ho candidat filoham-pirenena na roanjato tapitrisa ariary zay angamba izy amin'ny teny malagasy ny mety fahitanareo azy maleny ady hevitra fanoliana kolaka ho an'ireo tsy manam-bola sy ny maro samihafa ady hevitra daholo zany fa hitanao iny fanazavana filoham-pirenena izy tenany mihitsy fiheverany ny antony nanaovana n'ilay caution amin'ny humaniste écologiste zay manana ambition ihany koa androtraka na anoana candidat ihany koa eny ary aloha marina tokoa fa mety ambony be ngamba le izy fa zao hoe nanana 5 taona ankehtsika manana
candidat filoham-pireneny na candidat na 5 taona ny antoko rehetrarehetra ka tsy tokony fananana zany voa zany ve ianao ino mety hoe avy loatra le izy de misy miteny hoe karaha ohatra nge maolona manana hevitra tsara be de tsy afaka milatsaka izy zany de zao tompoko raha manana hevitra tsara be ianao ampandrinanao ao de mitsangana tantarao amin'ny olona le hevitrao de jereo iza ny olona manaraka anao de jereo iza ny vonona mandoa latsakemboka amin'le hevitrao fa aza frustré hoe ny hevitro tsara be fa tsy manambola ny malagasy mantsy no anatin'ny sainy de hoe misy rangahana na ramatoa manan-karena be mihitsy de vola tokantranony ny andeha anaovan'ny politika de hozarany aminao tsikelikely eo zany hoe volanao mpandrina no tsy misy an'izany tompoko ary raha misy zany dia aza mba mifidy an'ireny olo ireny fa ny tena mety de hoe volanao ihany no ampiasainao anaovana politika anaovanao latsakemboka amina antoko ny inona moa ny hoe candidat ny anay humaniste écologiste moa de mazava kosa aloha ny anay zay tsy mifidy anisy telo lahy zany teo aloha zany zany hoe hotononiko eto le izy fa mazafady Andriamatoa Rajoelina Andriamatoa Ravalomana sy Andriamatoa Rajonany Mampianina aloha tsy aloha tsy fidy anisy telo fa tena mila miova ny tantara-pirenena fa raha mbola miaritra ihany hatramin'ny fahavalo amby roapolon'ny 2 dia mafy be ihany ny zavatra hitranga eto Madagasikara na de efa mafy ihany izy fa alolo tsy manampitrotraka. Ny zavatra anankiray fotsiny ao anatin'le izy de hoe ohatrany ahoana no mety ho endrika izay atao hoe candidat lehibe sy tsy lehibe zay. Ny humaniste zao mazava ny resaka tsy raha amin'ireo efa nitondra aloha ka na tiana na tsy tiana anisany mbola sokajian'ny olona ho isan'ny candidat poids lourd ihany koa reo io ihany koa fa mivoaka zao ny candidat marina fa mety mbola tsy nanonona izy fa manana fiheverana ny cité ny teriran'ireo resoninaiko ny amin'ny Miavatoro misy ketsika ihany koa ry Ajo Andriana Narvelo misy ketsika ihany koa izy ako ny hitako ao ry ARB ry Paraine Auguste Roland Natsiraka sy maro hafa mialatsiny satria tsy maintsy tongoka daholo izy na tonga de tsy manonona mba isin'ny tsy fantanilana kanefany na tiana na tsy tiana raha ny tantara ny fifidianana teto Madagasikara de nametraka tamin'ny toerany foana zay atao hoe candidat poids lourd zay na manana base ozy ny filoham-pirenena zay hoe aloha mba olona manana base no mba hirotsaka fa tsy hoe salamizany manomboka mivoaka ihany koa zay manamanana aina majery am'izao sy maro samihafa madeha koa ary ny resaka fa ny PDG membre Vatomanga ihany koa to ohatrany hoe mety ho isany ka raha miresaka zay candidat lehibe zay tsika manoloana ihany koa fa nakevitry ny humaniste écologiste any amin'ny fidirana faharoa zany zay tsy maintsy mifidy de io na monsieur Nandriamatoa Laratsiraka na Ajo Andriana Narvelo na Cité Nandriano Soloniaiko na Masikola Mali na Iliana Bezaza na Anika Ratsiraka tsy maninona fa any zay mifidy ny ray amin'izy ireo zany hoe ohatrany tamin'ny Macron sy Le Pen le izy manao vote de barrage aloha tsy hoe akory zareo ny mambahoaka na zareo ny bogozy indrindra na zareo ny mpanan-karena fa tena mila misokatra kely aloha Madagasikara mila taperina aloha ny adin'izy roalahy tena raha mbola le adin'izy roalahy foana zay moa fantatrao fa miaraka miaina amin'ny team sy ny mapara ao amin'ny commune de tena mbola tsy ho tafavoaka mihitsy sia amin'ny traikefa misy anay aloha amin'ny lenta ty amin'ny farany ambany misy anay aloha de team sy mapara zany miara-miaina aminay isan'andro fa izy ho hitanareo zao fa tena tsy azo iainana mihitsy eto Antananarivo tena catastrophe ny bilan anatananarivo ka tsy hoentina eto Madagasikara kosa aloha zay ady zay tsy izay indray akory kosa aloha no andeha hifidy amerina anjareo eo amin'ny fitondrana satria efa miaraka ao zay amin'izao fotoana zao tena tsy fakahitana ny tantarana Antananarivo fa any amin'ny deuxième tour ny humaniste écologiste de tsy maintsy hifidy ny farany raroty kely any satria miteraka adihevitra zany amin'ny hoe aribidibe ny teto misy professeur zao teto efa miteny ana hoe aloha mba olona manana master farafaratsy no candidat bidibe ny adihevitra teto ny amin'ny hoe tokony mba olona nianatra manampahaizana sy ny salan'izany asa anisan'ireo le mikevitra an'izany ve ny humaniste na itoavina Rahalambomay sa ohatrany ahoana no mety hoe fepetra iverinareo fa tokony candidat ho filoham-pirenena zany ny fotokevitra aloha de hoe demokraty aloha zahay na mpivarodronono ianao na mpikosoka diska ianao na amiral ianao na mpitsabo ianao de afaka mitondra firenena ianao afaka manao politika ianao tokony manao politika mihitsy ary ianao fa tokony miditra antoko ianao fa tsy hoe olona mipopotra avy any no
lasa mpifiloam-pirenena zay aloha zany a le foto-kevitra fa na zavatra iainanay raha nitraikifanay dia ao anatin'io filan-kevitra municipalina Antananarivo ao za milaza aminao fa be diplôma be daholo zay rehetrarehetra ao misy mpitsabo ao bac plus 7 anakiroa farafaratsy mifantatro misy mpampianatra filozofia ao misy mpahay lalàna ao anankitelo mifantatro misy mpanao gazety ao misy ingénieur ao misy mpampianatra ny mijery manontolo raha mifantatro aloha misy mpanjarao tsy fantatro ny maropaizany fa manana maiza azy eto Antananarivo kanefany a jerenao Antananarivo tena tsy mandeha amin'ny laoniny mihitsy le izany hoe tsy le diplôma zany ny olana na ny be ny tanàna nandrasoana ke niandra tany ivelany fa izy a businessman afaka manao politika businessman afaka mitotana firenena businessman tsisy olana mihitsy fa le fomba fisainana mihitsy a no tokony hovaina fisainana mpanao politika ohatra ny businessman na mpanao affaire de mieritreritra izy any an-tranony any de tonga eo aminao izy any de miteny hoe ty le tetikasa ty mba ekena de manao tsy daholo ny olona na mitabataba ny olona na zao hitantsika zao tsy ohatra zay nefa natao hoe manao politika natao hoe manao politika de rehefa de roahana koa mantsy roahana rehefa tsy mety tsy manaraka an'le tetikasa fa natao hoe mpanao politika dia miaraka mamolavola tetikasa miaraka ideolojia efa mitovy de miaraka dinihana de mivora adiny roa mivora adiny telo ny mpanao bizina tsy mahavita mivora adiny telo zany fa tonga de pampampampampan de vita fa rehefa manao politika ianao a de mila miresaka amin'ny filan-kevitra ahoana natao a inona ny hevitra ao a de anatina antoko politika koa ohatran'izay ka ny mpanao bizina ny homme d'affaires tsy manana zay réflexe zay afaka manao politika izy fa mila avadiny kely zany a le fomba fijeriny ka betsaka zany eto amintsika zao ny mpandrarà lasa manao politika mpanakanto lasa manao politika de zany moa anisany resahana nge hoe matetika lasa mifangaro ny raharaha politika ny volan'ny firenena sy ny vola manokana sy ny ohatrohatry ny ahoana ny mety ho fipetraka zay nefa de zao vokany hitanao zao tonga ny malagasy a farany malagasy satria tsy misy manao politika tsony fa manao didijadona any aminy any satria rehefa mpandrarà ianao volanao ny ampiasainao tsy tianao hanaovana azy mpiasanao io roanao rehefa tsy tianao fa rehefa mpanao politika le olo-boafidy tsy azonao roahana le vola tsy anao fa ny vahoaka Antananarivo na vahoaka Madagasikara de mila resahana le olona mila manao politika mila miditra antoko mila mivory mandany andro be a fa zay aloha natao hoe manao politika tsy ohatrany hoe mandrarà na mpitsabo na zavaroatra zay fa tsisy olana mihitsy mpitsabo a na iza afaka manao politika tolo fa mila hovaina toetsaina mpanao politika ny fitantanana firenena ka efa maresaka an'izay fomba fanaovana politika zay ihany raha roto kely ihany tsy fantatro ny humaniste raha mahatsapa fa ny malagasy am'izao rehefa mifanena aminao eny an-dalana de hoe hoavy ny fifty zay tsy fidy fa ahoana zay leo politika matetika ny olona fidinay ary tsy lany akory ny vadibadika leo zay tofoko zay ianao koa miresaky andray ianao nefa ny amina olona intellectuel avara-pianarana ny anatra de hoe ny mpanao politika zany fa aloha nenay ny fiainanay de normal satria tsy niny natao hoe tsy ova misy ty fireneny ty zany hoe reo sikajony olona rehetra zay resanao zany de leo tsivy am'le politika indrindra fa le politika maloto eto Madagasikara asa mba manana devoir satria manana devoir ana be olo-pirenena ihany koa ny parti politika sahala amin'ny humaniste écologiste anisany tafiditra am'izany nareo ka mety mba ahevitra na vaolana hoentinareo mahakasika an'izany satria na tiana na tsy tiana de misy akony eto amin'ny firenena le izy ary ny tena mampalahelo de zao Madagasikara tsy mbola manana lalàna ka milaza hoe rehefa zao isanjato ny malagasy ny tsy mifidy de tsy manan-kery ny fifidianana anankiray fa raha fita ambe roapolo tapitrisy tsika ka ny ray tapitrisa ihany ary mifidy ka zay ambony vatindrindreo de lany ho président ny Madagasikara foana tompo de ty ny vokany 3 isanjato fotsiny a no nifidy taminay lany zany hoe ny olona rehetra zany a tsy manao politika ny olona rehetra tsy mifidy satria maninona satria mipotehana mihitsy a natao hoe politika lazaina fa ratsy ny politika lazaina fa maloto ny politika lazaina fa mpangalatra daholo am'izay mpanao politika ary ny fiarahamonim-pirenena ny tena anisany mamotika natao hoe politika zay milaza ry zareo hoe alohanay manao fiarahamonim-pirenena toy zay manao politika de io vokany da aveo mitabataba daholo hoe tsy misy mandeha mifidy ka rehefa hazavainao maraina toandro hariva hoe mpangalatra le mpanao politika kizary nandeha hifidy ho an'ny mpangalatra de mitotona ohatran'io a ny ny tahany fandraisana anjara mahagaga mihitsy zany fa itsika ihany no mamotika tsika ihany no mamotika ny firenentsika da aveo tsika gaga hoe potika ny firenena tokony mba miteny ny fiarahamonim-pirenena am'izao hoe mila manao politika averiko ny resaka baka teo resaka taxi moto politika tompoko ny taxi moto baka politika tompoko ny baka
ny olona rehetrarehetra rehefa resahana téléfrika tsy idirana ny téléfrika fa volanareo zany anareo zany fa rehefa mitsatoka ao amin'ny Saint Michel na ao amin'ny Analamahitsy le poteau miantso daholo izy rehetrarehetra hoe fa ahoana ry zany fa ahoana ry zany fa ahoana ry zany de rehefa afaka ao de tsisy miraharatsony indray ny miresaka ianao etra tsisy miraharaha mihitsy nera tsisy manao politika fa rehefa miakara 3 millions ariary ny etran'le bourgeois miantso daholo izy rehetrarehetra hoe ahoana ary natao fa tsy mety ka aza miandro vo tompoko vao manao politika aza miandro vo efa feno fako efa nirodana indroa ny inona moa rindriny asekana satria lohan'ny fako de zay vao miantso daholo hoe fa ahoana ty fako ty fa rehefa hoe andao anao politika andao hiditra ny toko andao hieritreritra ny fako andao hieritreritra ny embouteillage andao hieritreritra ny jirama satria mila vaolany reny fa tsy mitsikera fotsiny tsy misy miraharaha fa rehefa tratra ianao de ao anao vao miantso hoe tena ahoana fandeha ty miantso mpanao politika ianao le mpanao politika tena hozononao isan'andro le mpanao politika tsy tianao mihitsy indray no antsoinao hoe tena mba apio aloha fa tsy voaloha ty 3 millions ariary nataon'ny be ny tanàna ty ka tsika ihany zany rehefa tsy mbola anao politika tsika tompoko de aza gaga ianao fa midona amin'ny poteau ianao amin'ny fiainana andavanandronao misy idiran'ny politika tompoko jirama misy idiran'ny politika ny rano miakatra misy idiran'ny politika ny embouteillage fa tsy hoe zay tsy manao politika fa ny fiainanay mbola mety fa rehefa midona de iny fa miantso misy fitiavatena zany le izy misy fitiavatena misaka an'izay aloha raha rotikely ahoana le hoe teratany vahiny vazaha ndray manome lesina ny gasy amina fitantahana na amin'ny fanaovana politika sy ny maro samihafa io zany reko mihitsy ny vazaha rehefa hoe mikitikitika ny ohatra hoe nisy reny problème tamin'ny transparency internationale reny de mamoaka communiqué rehefa tsy mahazo milahatra ny tima de mamoaka communiqué zao za tena mba miangava amin'ny vazaha raha ohatra ka hitanareo hoe tsy mety ny zavatra ataon'ny mpitondra firenena malagasy aza miditra mararaha anatinay aza manao an'ireny communiqué reny fa zao atao tonga de tapao fotsiny famatsim-bola efa nataonareo zany tamandrematoa Marc Ravalomanana tamin'izy mividy Air Force 1-2 de nitapahan'ny FMI fotsiny ny vola fa aza manome lesona anay malagasy anay io aza manao natao hoe ingérence tsika malagasy koa nefa de faly ery mipanoatra rehefa mipala ny mpitondra ny inona moa ny vazaha de faly be io fa be don'ny vazaha fa tsy menatra hoe reto fiainatsika ane zany raha misy zavatra tsy mety atao ny volany tazomy any fotsiny tapa fotsiny fa ianao zay manao politika de miresaka amin'ny vazaha maraina tondro ariva miara-misakafo aminy sy ny karazany de mitsikeranao gasy no ataon'ny vazaha resaka mandritra an'le sakafo no de nao any an-trano mijery télé io izy nresaka taminao mihitsy no mandray tanana manome vola an'le olona vao tamin'ny maraina no nitsikeraina manome 100 millions d'euros manome téléphérique de gaganao hoe tsika malagasy koa zany mila mifo angamany mila taitra am'izay hoe ataon'ny vazakilalao any tsika tsisy zoakimikisanao zany tsona inge zao nefa tsika mitovy ihany le olany tsisy Fatima Samora zany nefa mbola eny ihany ny resaka de mitovy foana le resaka hoe fionambe pirenena efa tamin'ny 2002 ane zany fionambe pirenena zany ny resahany izy lasa ianao eto ihany mitovy ihany ny olanao satria miankidoha vazaha ianao fa matahotra marefo tsa ny zavatra anankiray ihany koa farany mety hoe tsisy idirana fifidianana fa asa raha tadidiny toavina fa taoriana ny telo ambe folo sy roa arivo satria ny folo sy roa arivo ny lany ty lalam-panorenana ampiasaitsika am'izao fotoan'izao ny raha-pirenenan'ny repoblika fahevatry ty de mandraky ty ny androany na ny régime marajonary mampianina na ny régime rajoelona de samy nifatratra tany amin'izy ireo ty le resaka le article 54 ty zany ka ny après fifidianana zany io resaka io mba anticipation koa resantsika raha miresaka article 54 ianao zany de io le resaka maro any isiny ivony antemera-pirenena mifanendrena prime ministre sy maro hafa manaim-bava fotsiny de nytadidiko de ararotikely matsy tena maro mihitsy ny zavatra hitranga zao raha amin'ny rehefa vita amin'ny fifidianana raha ohatra tsy misy tetezamita zany de ho sahirana indray zay filolany eo na zay hitako arany zay hitako hoe ny mpitondra ankehitriny ihany no lany eo satria efa mirava ihany le mato hoe mapara efa be deabe ny tsy ao de mitovy amin'ny tamin'ny filorajonany mampianina ihany io tsy afaka naindry prime ministre indray zany izy zao satria mila avy any amin'ny antenimera-pirenena indray no manome fahefana manolotra anarana ho ana prime ministre de mitovy ihany zao io de eto indray zany Madagasikara ohatra ny tamin'ny filora rajonany mampianina hoe janoary izy miditra eo
avril izy april izy vao mahavita manendry prime ministre de efa eritreto ny malagasy zany raha misy zany mpanao politika mampanantenanao hoe iadana sy finaritra hoe sambatra ery izahay de mpandangy aloha zany fa ho mafy ty tena ho mafy ty raha tsy efa mafy moa le izy fa ary nyanomoka atsika eo tsy mpanao politika ray roa telo fa tsika malagasy mihitsy no mila miverina mieritreritra hoe inona nataontsika amin'ity fiainam-pirenena ity fa tsy mety tsony ty aza manantena olona aza manantena japonais ame vola fa tsika ihany volatsika ihany no ahafahantsika miotra amin'ny fiainana farany sisa amin'ny mampanolotsaina no sipaly anao mbola tsisy resaka hatramin'izao ny fifidianana be ny tanàna sy izay ho mpanolotsaina ny tanàna manerana Madagasikara mihitsy nefa antsika nisan'ny resaka hoe tapitra amin'ity ihany koa mandahanareo asa tsy mba hiady ho an'izany ve ianareo satria mbola tsy ao anaty karatra mihitsy aloha fa fifidianana filoham-pirenena aloha mbola ady hevitra hatreto ao anatin'ilay tapitra 10 janoary 24 ny fepitoana fiasako ty foana moa zany nampiasaiko satria be deabe ny zavatra ato 4 sy 20 de tena gaga mihitsy amin'ny vahoaka malagasy samy miteny daholo hoe fitsinjaram-pahefana samy miteny daholo hoe atao ny fifidianana fokotany samy miteny daholo hoe atao ny fifidianana faritra faritany samy miteny daholo hoe atao ny fifidianana ifotony fa rehefa hoe andao ary anao communaly ny lehibe indrindra aloha de ny filoka somary ohatrany mivadika do mihitsy tsika satria le zavatra tenentsika isan'andro hoe atao aloha ny fifidiana miaraka atao zany le fifidianana tsy misy miteny fa rehefa manao kabary de hoe ny fotony mihitsy ny fokotany ny fokon'olona tsy indraindray zany tsika malagasy mihitsy anisan'ny fiarahamonimpirenena anisan'ny mpanao politika izahay mpanao politika moa zany ny vahoaka malagasy tsy fantatra mihitsy hoe inona ny tena tadiavina satria tsisy miteny bon isorako eto ihany aloha ny MMM zay niteny ny team niteny ny Iknoe niteny madame Ondradera niteny fa ny olana tsy mahavita mivondrona akory ao fa samy miteniteny etseroa fa tsy hoe andao arany ivory andao no farafaratsy ny conférence de presse anankiray na resaka mpanao gazety anankiray reto zahay de mitaky fa tokony atao ny fifidianana communal satria tapitra ny mikasika anay fa de tsy te hifangaro fa te ion'olona de samy miteny etsy de samy miteny aro de ny mahagaga koa seny reo mpikambany seny ireo ve de tsy misy anankiray ve samy teny hoe tokony atao ane io ka zay de mitaky an'io raha ohatra izy sivy tsy mitovy hevitra reo olona sivy reo ne tsy volom-boatendry fa olom-boafidy reo zany hoe tsy voatery akoly reo olo reo hitovy hevitra fa amintsika rehefa amseny de tokony hitovy hevitra amin'ny folo daholo angambany na tokony hitovy hevitra daholo angamba izy sivy de tsy mahazo misy manoarandrana moa zany ny fiteny fa tena ohatrany hoe praitsokombakomba daholo izy rehetra nefa nalany azy taony tsy hoe voatendry ny filohan'ny repoblika daholo fa mba misy avaty amintsika mpanao gazety ohatra mba misy avy any amin'ny fiarahamonim-pirenena ohatra maninona resy tsy samy teny de ohatrany hoe misy solidarité anseny ngambany fa tsisy an'izany ny seny fa ny gouvernemanta misy solidarité satria olo voatendry ianao fa anseny tompoka tsy azo roany ianao fa manana mandat ianao eny ary zay ngamba ny makasika ny politika sy ny fifidianana iny tsy maintsy resantsika ihany koa ny fiainana andavanandro miakatra izay tsy izy ny sanda ny vola vahiny raha tsy resaka akoatra ny erotsika dikan'izay mitotongana ny ariary androany ary ny ero anankiray efa 10,000 no mahery androantsika miresaka io toavina lambamay mateknisianana raha io ihany koa asa inona ny tena olana amin'izy io na ny vahaolana ihany koa arosonareo topoka andeha atao ary hoe mitondra firenena zay raha piso de zao mivaliny tonga de ajanona ny fividianana entana vahiny aitraitra na produit de luxe étranger ajanona tanteraka aloha satria io no mamono ny toekarena ajanona fividianana Mercedes mialatsiny ajanona fividianana Elsev ajanona fividianana entana rehetrarehetra aitraitra satria io mamoaka ny devise na ny vola vahiny ao amin'ny banque foibe makany ivelany zany hoe isaky ny miditra magazay ianao ka mahita entana vahiny de tsarovy fa volantsika malagasy avao amin'ny banque foibe no mivoaka hividianana an'ireny entan'ireny ka andaotsika hifanaraka hoe tsika malagasy rehetrarehetra tsy malagasy fotsiny fa ny olona rehetrarehetra mipetraka eto Madagasikara dia andao anjifa mivita malagasy daholo zay zany le hevitra voalohany zany hoe mijanona eto Madagasikara ny ariary mijanona eto Madagasikara ny vola vahiny fa tsy avoaka fa zao koa miangavy koa nefa an'ireo mpanambola sy ny mpanan-karena zany hoe nareo koa mba tsy mividy entana lafo be mitangina tomobile 1 milliard de francs ve nareo nefa itsika tena efa mahantra be 40,000 euros 50,000 euros ve ny tomobile nareo zany hoe
Isika malagasy zany isika rehetrarehetra tsy malagasy fotsiny fa rehetrarehetra eto Madagasikara dia miafy hoe ny volanay omenay anareo mpamokatra, omenay anareo mpanankarena fa zao ianareo mpanankarena koa aza mamoaka vola aza hoe le volanay indray no ampiasainareo. Dikan'izany le vola omenay anareo ividiananay entana tsy voatery tsara tsy voatery tsara le izy fantatra tsara mihitsy hoe misy mitaraina be hoe ratsy ny vita gasy ka tohoana fa zay aloha dia ampiasao aloha le volanay ampiasao ampiakarana kara-mampiasa, ampiasao ividianana milina, ampiasao anofanana mpiasa. Nareo tena mba miangavy rehefa marary nareo mpanankarena ndao aloha eto Madagasikara aloha no mitsapy tena, ndao aloha eto daholo ajanona eto ny ankizy, ndao aloha mianatra eto daholo tsy maninona alefasana amin'ny amerikany skola na lycée français tsy maninona fa ajanony eto aloha ny vola gasy fa tena sepotra misy moa zany ny hoe tetikasanay hoe pacte avec les riches dia zay mihitsy le izy hoe ny volanay mpiamponina rehetra eto Madagasikara omenay anareo ividananay ny vokatrareo fa nareo koa tsy tokony ho hitanay mamoaka n'le vola any ivelany. Zay zany le pacte dia ampiasainy eto aloha fa tena tsy tanatsony izy ity. Avy eo ny herinaratra moa zany no tena mandany vola 1400 milliards moa zany ny Andriamatoa Rajoelina fa ambandao ary ampiasainy tsy miroro tsy maninona fantatra tsara mihitsy fa tsisy lalana, fantatra tsara mihitsy fa lafo be, fantatra tsara mihitsy fa mety ho bankirovotra ho pertra ihany koa fa tsy maninona alao perte na vomafy matiantoka amin'ny vola malagasy toy izay mihindrana volany ivelana izy averinao amin'ny vola vahiny. Zay aloha zany hoe miady amin'ny fivoahan'ny vola vahiny na contre l'hémorragie de devise fa tena tsy lasa tsony ity akoatran'ny hoe misary manitsaka mihitsy mantsy ren'le tomobile faran'izay lafo be nefany le fianakaviana eny an-dalana tena faran'izay mahandro tena mampalahelo hoe reo zany ny ankizy malagasy dia ahoana zany no ataontsika afaka dingy taona ny vaolana moa satria dia jerena ihany koa mety hoe azo ampiarana ihany koa hoe amin'izany fotoan'izany fa miresaka an'izany pacte mihitsy le izy pacte mihitsy ary io nahitana vitana tsy jerena hoe karana ve sa sonosa iny fa rehefa vita eto Madagasikara dia antoranga aloha jefaina ka miresaka pacte ianao mantsy anisany ataontsika hoe manome lanja manome balance milalao ihany koa an'izay ataontsika hoe volantsika eto Madagasikara ary mandray anjara betsaka zany amin'ny vola miditra anatiny ho an'ny firenena ireto le karazana orinasa mpitrandrana lehibe ireto raha tsy resaka ohatran'ny QMM sy ambady fitsika ny basy toliara moa io mbola ady hevitra hatramin'izao fotoan'izao sokafana sa tsy sokafana fan'izy an-dalana amin'izay ny fivoahany ataontsika hoe fa mbola volana amin'ity le code minière ity ihany koa ka zay code minier zay mba tonga atsika zany mametraka ny ady hevitra androany hoe aiza ho aiza ihany koa fipetraka izay satria na titsika na tsy titsika dia io nananatsika potentiel zany manana arena kibony tany tsika toavina Rahalambomay. Ny adihevitra zany dia hoe firisan-jato ny redevance. Ny adihevitra ny Tolaniaro dia hoe ny sosialy tsy atao ambany zavatra. Ny adihevitra ny base tuliara dia hoe manimba vakoka sy tany sy ny any tuliara 2. Ny Ambatovidy ny adihevitra dia hoe makaiza ny vola nomenina Ambatovy andreo commune 20 andalovan'ny Ambatovy. Ny adihevitra dia hoe volany farany teo ny volavolan-dalàna mikasika ny arena kibony tany na ny code minier. Dia ny anay dia tsotra ny humaniste écologiste dia tsotra tokony tomponantoka tompom-bola actionnaire ao anatin'ireny orinasa lehibe reny ny fanjakana ny commune ny faritra sy ny faritany actionnaire ao zany ny olona dia amin'izay ao izy mahita hoe rariny ve le izy mety ve le izy manahoana ny karama manahoana ny ala manahoana ny arena-kibony tany fa tsy hoe tonga ao le mpivaritrandraka fasimainty dia alany ianao dia omeny vola ianao hoe solona tany zany na expropriation indemnisation zany dia oka aloha zay any amin'ny tany rehetrarehetra eto ambony tany dia manana afaka manao tomponantoka mihitsiny ny fanjakana misy tafakatra hatramin'ny 50% 51%. Ny anay aloha hatreto mbola tsy hoe 51% fa farafaratsiny aloha tokony tafiditra daholo ireo ponina ohatra hoe manana tany kely ianao zany eo dia na 0,0001% arany no tompona no anjaranao ao dia tokony manana ianao. Ny commune tanin'ny commune io tokony manana anjara ao ianao zany hoe afaka miditra anaty filan-kevitra mihitsy ianao zany dia manapaka fa tsy hoe
hoe ajanona akory base tuliary zay aloha tsy manaiky an'iny tsy manaiky hoe ajanona QMM tsy mety zany fa ianao tokony ho tompony zany hoe ary io code minier io rehefa tompontsika dia eo tsika mieritreritra hoe ohatrinona indray raha zany ny redevance ohatrinona indray raha zany ny ristourne fa ny be ny tanàna zany ny mpanao politika any fotony tokony manana fahefana amin'ireny orinasa miasa ao aminy reny fa tsy hoe ianao be ny tanàna dia jerenao hoe tsy le orinasa dia mitabataba ianao hoe tsy mety le izy fa ao anatin'ny fanatsarana efa mandeha adevitra nge am'izao fotoana zao dia hoe tena zay le resaka ristourne redevance zay mantsy indrindra fa nisehatra ny eny amin'ny collectivité territoriale décentralisée zany ny CTD ary ny misy olona sasana amin'ny tena o zaka an'ireo be ny tanàna hoe ny tantana vola amina miliara maro sy ny sala am'izany ka dia miverina foana kotsika zany am'le resaka fitsinjaram-pahefana atao avy Naralambo-May zay mihitsy le izy voalohany aloha hoe ho zakany be ny tanàna ve ny anay aloha dia province région autonome dia ny commune manana ny teti-bolany ihany koa zany hoe le be ny tanàna mihitsy zany tsy hoe misy rafitra indray ho apetraka amin'ny fanjakana satria zany lazaina fa tsy mahininina zahay be ny tanàna sy zahay mpanolotsaina munisipaly fa mila antoko matanjaka dia le antoko matanjaka no manana be ny tanàna mamolavola be ny tanàna mamolavola mpanolotsaina munisipaly mamolavola filan-kevitry ny région na ny province dia ireo no mianatra mitantana hoe ahoana nanaovantsika ny vola satria marina mihitsy fa lazaina fa tsy mahininina zay fa ny tanjona zany dia hoe ny anareo itsika mpanao politika tokony famolavola ao anatin'ny antoko hoe ahoana fomba hitantanana ny vola be io rehefa azotsika le izy mazava ho azy hoe le commune roapolo teo zao vola be tsy toko tsy forona 198 milliards ariary zany no nalotsaky ny ambadivy fa ianao mandeha amin'ny lalana iny tsisy nininona mihitsy le tanàna moramangy zany tsy hitako mihitsy inona ny miova tam'zany dia tsy hoe ny nataon'ny fidorana ankehitriny nanangana rafitra indray ry zareo tsy zay le izy fa ny antoko politika tompoko ny tokony matanjaka tokony miditra antoko politika ireo mieritreritra hitantana firenena dia ampitoviana na ifamolavolana ny fomba fitantanana ny tanàna eraka Madagasikara dia manana antoko matanjaka ianao zay koa neno izy manana antoko matanjaka ianao vo filohan'ny république zany fa tsy hoe filohan'ny république ianao dia avy eo dia tsisy ninona miova prime ministre indimy na miova gouvernementa isaky mesika satria tsisy ekipa manafatra olona avy any Suède sy avy any États-Unis satria tsisy diso daholo mihitsy zany le zavatra ny ainana dia raha mbola toizana dia gidana eto foantsika fa zay zany hoe ahoana natao raha fitantanana amina tanàna jerenao tsara ohatra fotsiny zao tany Tomasina ako dia hoe 16 milliards ariary ony ny teti-bolan'ny Tomasina tany Mahajanga dia 2.0 milliards ariary ony ny teti-bola eto Antananarivo 4.3 milliards ariary tanàna ngeda be ireo ve ranga dia zany fotsiny ny vola voangana nalala hoe ny teti-bolan'ny lycée français ony 100 milliards ariary lycée français 100 milliards ariary Antananarivo 4.3 zany hoe le be ny tanàna sy le mpanolotsain'ny tanàna zany tsy mahavita mampidi-bola ao anatina tanàna anankiray tanàna misy sirana tsamo-ngeda be ohatran'ireo anankiroa ve dia 9.0 milliards sy 2.0 milliards fotsiny mpizahatany feno dia ahoana arany amin'ny mahatonga an'izany dia any zany ny vahaolana tsy hoe rafitra indray fa rafitra apetraka amin'ny fanjakana indray fa ny antoko politika tompoko no tokony matanjaka tokony mifamolavola tokony misy olona zany olotsotra mipetraka amin'ireny tanàna ireny mieritreritra hoe tsy mety zao fa ahoana natao dia miditra antoko politika dia mifamolavola ao ny farany sisa satria miresaka an'izany ianao mantsy misy ihany koa lay tamberana ho an'ilay malagasy mihitsiny nisetry ny famokarana anisan'ny ataontsika hoe mbola marefo Madagasikara ary zay nga no mety hoe veriko mahatonga ny le fanafarana entana maro samihafa io ka raha miresakatsika hoe famokarana aiza hoa izy Madagasikara ny famokarana ihany koa dia miteraka ny atao hoe vola ho an'ny Madagasikara tsy adinontsika ihany koa fa tsika dia manana andreo karazana vokatra fanondrana maro be zany vanila ny girofle ny letchy ny maro samihafa ka zay ray fa ny famokarana miresaka agoasy ohatr'izany tsinga anisan'ny nisy ako ny taty amintsika daholo zany rehetrarehetra zany mba araroto kely satria adino tanteraka ny famokarana eto Madagasikara androantsika miresaka toka
io zany a tena vahaolana mihitsy izy io hoe ny zavatra mitranga zany rehefa atao ny kody de hoe ireo mpandraharaha rehefa mamokatra dia avelana ny ivelany ny fananany ny volany na ampianajanaka ny ivelany izy zany hoe tena mazava tsara mihitsy ao fa na filohan'ny repoblika ary filoha malagasy dia mangataka zoam-pirenena frantsay vahiny satria na izy ara zany mahita hoe tena mafia zavatra mitranga eto de zavatra mila resahana amin'ny mpamokatra zany de ity omena itoky anareo mpanohitra ireo mpamokatra fa hovidinay ny vokatra anareo hovidinay le izy de tsy vidy vokatra avy any ivelantsony izahay fa ndao aloha taperina ny varim-bazaha eto ndao aloha taperina ny vary eto fa tsy hoe manafatra 600 000 tonnes ianao ndao aloha taperina ny mangahazo eto ndao aloha taperina daholo ajanona eto aloha ny vola de ianao kosa rehefa mahazo an'le volanay oa de aza avoaka kosa le izy satria mazava be le izy hoe ny letchi ny vanille ny kafe ny jorofo ohatrinona zany ny vokatra na miditsika tany ivelany atao anatin'izay 3 taona na paleotenatsika zay de nakaiza daholo ara zany reo volo reo mazava be androany satria ny filohan'ny repoblika mihitsy hoa no tsy vonina mpianajanaka eto Madagasikara mazava be fa ajanontsika ny ivelany zany le volantsika isaky manao letchi zany tsika na kafe na vanille de mazava be fa tsy averintsika eto Madagasikara le vola andoavana hetra andoavana hôpitaly anaovana lalana fa ajanontsika any le izy de eo zany mila manao pacte hoany teneniko teo na fifanarahana zany amin'ny teny malagasy hoe tena hojifainay daholo le izy fa mba avereno eto re tompoko mba zany sava zany tokony manakarena be tokony misy hôpitaly manara-penitra faran'izay tsara mihitsy any raha zay vola rehetrarehetra niditra zay fa nakaiza raha zany le vola de tsy hitanao mihitsy izy fa tsy nijanona teto Madagasikara zany le vola fa nividianana 44 V8 16 au 100 zany le izy nividianana kotoro be de be zany le izy ny eto Antananarivo moa ny 44 tsy hitantsony zanaovana azy fa mazava be zany fa nomena vazaha daholo ny ainana ny ivelany daholo ireo vola rehetrarehetra teto Madagasikara vola rehetrarehetra Madagasikara zany rehefa azo tsy mijanona eto fa tonga de miondrana any ivelany eny ary zay ngamba mikasika an'iny fa soadintsika ny tanàna Antananarivo vao miresaka ny tanàna Antananarivo tonga ina ny ao an-tsainao lalana potika ratsy mampitaraina maro tsy ho tantaraiko tsony ngamba fa de mampiteny mona fako ihany koa aty hevitra ihany koa zany ary indrindra ity olana maro samihafa eo amin'ny atao hoe tsena fifivongangon'ny fahefana ny vola aiza ho aiza nareo mpanolosaina communaly amin'izany zavatra zany tsy miady ho an'izany ve nareo zay solo tenanay vahoaka nofidianay vahoaka misy mpanolotsaina 5 zay ao misy hery politika ataotsika hoe 3 zany ao misy ny tim ao misy ny mapara de misy anay zany de reo olona 5 reo tokony manome vahaolana amin'ity raha ty satria tsy tafavoaka tsony ny mpanatanteraka kanefany rehefa jerenao ny tim milaza zo mpanohitra nefany misy maromaro tena mbola miaraka amin'ny ben'ny tanàna ny MMM milaza fa efa tsy mamparatsony kanefany hita ihany fa mbola manohana ny tolokevitry ny ben'ny tanàna de le fomba famakina le mpanao politika eto Antananarivo olom-baofidy eto Antananarivo mihitsy zany manahirana be mihitsy satria tsy fantanao tsony hoe mbola miaraka ve reto sa tsy miaraka ny anay moa de efa mazava zay sady tsy tima tsy mampara io za teo fa ry zareo zany tsy araka ao tsony hoe ahoana fandehan'le izy ka ny anay aloha de hoe tokony misy hery miaila avao amin'io mpanolotsaina munisipaly io satria indrisy mitoy zany zao fepitoana fiasanay zany hoe tsy maintsy mbola miaraka amin'ny ben'ny tanàna nay nandretsy toena zany aloha zany hatramin'ny volana mars avril ka tsy etsika mihitsy ve zany izahay mpanolotsaina tsy sininona fa hiaritra treflety ve zany de efa miantso moa no tena hoe mila jerena hoe iza marina raha ny tena mpanohitra de ahoana marina raha ny tokony atao fa ny vahoaka Antananarivo aloha zany am'izao tena mbola mieritreritra hoe misy mpanohitra nefa ndrondrantsika ihany le satria teo zao tamin'ny anina teo raha igny many tsy lany fa sisan'izay lany daholo de gaga ianao zay moa nanao amendement fa misy hery politika tokony azo iresahana zany eto Antananarivo fa tsy mandehandeha ho azy ity zavatra ity raha zay manokana zao hoe inona vahaolana voalohany raha zay no mitantana tanàna de ny vahaolana voalohany de hitantsika tamin'le bac reny hoe mila bus amin'ny alina mila bus de nuit eto Antananarivo
aminay zany tsotra be mihitsy eo amin'ny 730 eo 3400 ataontsika 3600 zany satria napiditra polisy ny mpiasan'ny commune de zao reo mpiasan'ny commune reo maka olona 50 anao lehilahy 50 de maka police municipale ataontsika 50 ianao de reo olona reo no asaina manao fitaterana amin'ny alina zany hoe reo zany mitady bus de reo manofa bus amin'ny alina de am'izay miena ty fitoanana be manomboka amin'ny 5 sasany ka hatramin'ny 7 ty fa satria ny olona mantsy am'izao de manao tapadalana indray ny bus mitovy foana le problème satria tsy maintsy mody daholo zany ny olona ao anatin'ny zay fempotoana nyresahako zay de assuren'ny omen'ny ny CUA toky zany fa mbola misy bus ao arinan'ny amin'ny 7 de ny CUA no miantoka mpiasa mpitondra le izy ampanalana permis izy raha ilaina de miasa izy hatramin'ny 4 maraina mitatitra olona mba hahafahany Tananarivo miaina tena nilaina be mihitsy zany raha nisy an'izany zao tamin'le baky iny mba niena tsy hoe efona fa mba niena aloha fahasahiranan'ny mpianatra mondial de miena nisan'ny olona mitondra fiara satria afaka mondial izy miena ny fitoanana miena ny fividianana lasantsy mba milamina misy miaina ihany koa ny vahoaka Tananarivo amin'ny alina fa tsy voatery mody daholo amin'ny valo de ny police municipale moa zany satria ny fandriampahalemana ny olana de police municipale atao anatin'ireny bus ireny mety miakatra le frais tsy maninona fa mila mitady vahaolana zany sika satria mbola itoy ny fempotom-piasana farany ndesanao kely teo manko le resaka fivarotana tany ora angamba ho an'ny Mangarahara de matompany olotsaina municipaly tany aizasaiza zao miaingy ao sy ny resaka mandeha satria izay vahoaka aty ivelany tsy mahafantatra amidy amin'iza makaiza de mety misy ifandraisany amin'izay ihany koa ve reto ramble be deabe manerana Tananarivo reto tena maro be mihitsy ny tany namidy atao amin'ny filan-kevitro misy ny Anosbe misy tany Tanjombato misy tany Lafy ny commune Tananarivo mantsy manana tany hatrany amin'ny Maivatanana hatrany tsy azo mpaniry de raha vao misy adiady kely zany izy na litige ny amin'ny tribonaly de tonga de amidy be ny tanàna sy reo mpombazy foana misy amidy amin'inona amin'iza moa zany misy an'izany hoe ny betsaka atao zao nisy patrimoine immobilier nisy Asanalier ve nisy Zital nisy association mpiambana na Ilafy Amphi nisy tomona tany Analamahitsy maro ny zarazay aloha tsy namaika lasa vola ho an'ny commune zany lasa vola ho an'ny commune miditra ao ary mahagaga indraindray fa tsy misy soratra akory le mètre carré avy eo misoratra aminay zany rehefa le tantota taratasy zany de hoe metra toradro de tsy fantatra hoe firy tena amidy firiny refiny zany firiny refiny misy professeur ary mba au moins mba fantatra ve ohatrinona metra toradro ny tany Lafy zao le farany teo 50 000 ariary mètre carré 50 000 ariary mety nefa rehefa antaniny olo ny olona any de efa tafakara 100 000 ariary ny tena cour tena izy tafakara 125 000 ariary mbola misy mikomaka koa zany miainga ao anatin'le izy malaiky an'izany zavatra officiel zany tsisy mikimaky zany fa zavatra officiel zavatra misoratra ambony taratasy mihitsy zany midy varoboba zany le izy aloha le mivarotra mihitsy na varoboba na tsy varoboba tena tsy mivarotra tany commune mihitsy na dingam-paladia ary aloha amin'izao fotoana zao satria be de be ny tanin'ny commune namidy antsokosoko tamin'ny be ny tanàna taloha tamin'ny filohan'ny filan-kevitra ny tanàna taloha de nitanjona zany raha zahay humaniste écologiste combat ozy ianao tsy maninona combat dia alaina daholo aloha ireny tany rehetrarehetra reny de avy eo jerena zay anaovana azy fa ny varotra aloha tsy mety amiko nanao amendement zay na fantsina de nanao ny teny zay hoe ataovy fa aofa raha le izy na bail indrisy moa tsy nekena moa le izy lafo ny tany de gaga mihitsy na hoe fa ahoana ary mahatonga an'izy ity momba ny ramble ny tsotra indrindra raha zahay misy moa zany fomba fijerena ankiroa misy olona zany mieritreritra hoe Tananarivo ny afarany tsy maintsy hotototra daholo ihany na oela na oaingana hotototra daholo ihany Tananarivo fa raha ho anay manokana de zay le fomba fisainana faharoa tsy totofana zany intsony okazay ny fitotofana tany de ahoana fomba atao raha zahay manokana de ity ohatra hoe iny Ambohimanarina iny zao feno tanimbary de tonga de alain'ny commune le tanimbary an'olona tsotra reo de tompom-bola izy na actionnaire izy ao anatin'ireny tanimbary reny tonga de société communale actionnaire reo poniny reo de rehefa mitady asa izy izy ihany miasa voalohany eo tonga de tapotra eo no eo
ny atao hoe fanotofana tanina ramble satria société orinasany commune io a ary ny tompony a commune sy ireo tompona tany madinika tsy very zany ny fananan'le olona ary le olona afaka miasao de tapotra natao hoe ramble fa io a adihevitra tsakijany na hoe tsy maintsy totofana daholo io a fa zay aloha hatreto tsy te ahita ny Tananarivo hoe tototra zany a fa mety aminay aloha Tananarivo am'izao endriny mafatifaty zao a tsy de mafatifaty tsony moa izy zao fa mbola azo atao ihany zany ny resaka embouteillage resaka embouteillage io mako mbola tsy mety afaka ihany keo de ny anay de zay ny fomba voalohany amin'ny embouteillage io raha tonga amin'ny ezaka fohy zany amin'ny fitatanana de hoe bus de nuit rehefa milamina ny olona hoe afaka mody izy na firy tsy voatery mampiasa ny tomobile ntsony izy fa ny tena vahaolana lehibe ary tsy maintsy atao anatina herintaona de izao ry namana alany eto Tananarivo a ireo ministère be dia be ireo mety efa nazavaiko ihany angambizay aka ny fanjakana ve tsy efa nanao an'io am'le resaka tanamasoandro tsy hitako aloha zay lohany sy vodiny am'le tanamasoandro efa tapitra ty ny fepotona fa dikan'le tanamasoandro koa de hoe ho atobonao amina toerana anankiray daholo ny ministère de mitovy ihany olana io avy eo verina ihany io afaka roapolo taona tototra ihany kory zareo any fa raha ohatra ka paritaka ao ary efa natao zany ohatra hoe Iavoloha nalany dideratsiraka atao Ambotsirô ny Iavoloha de nalefany 10 kilometatra misy trano kinapisy anankiroa tsisy ninina any Votovorona ataovy ihany raha ministère anankiray misy mahibahoaka avoay daholo zany reo ministère mandidina Tananarivo misy commune 220 zany kasikana Tananarivo ohatra fotsiny hoe ny APMF agence portuaire et fluviale ao Alarbiana Ambonilo atao inonao alefaso any Pangalanina rangaha tsisy olana zany alefaso any Pangalanina ohatra Mantasoa io HCC io alefaso any Mantasoa tsisy olana zany misy trano-panjakana tsy mandany vola ntsony misy a URMA io eo analakely io alefaso any Betroka any tena misy dahalo any am'izay tany rehetra misy dahalo aparitaka fa tsy mivangongo eto Tananarivo tsony ny vola vangongo eto Tananarivo ny fahefana de lasa mivangongo eto koa ny olona misy ady hevitra moa hoe ny état-major-ny marine eo Anosy so de mba tokony tsy atao eo Anosy tsony aloha le akaikina ranomasina so de mba tokony mieritreritra kely tsika aloha fa tsy voatery vangongo eto a ny zao zany le izy rehefa mbola atobonao eto Tananarivo ny vola de Madagasikara tsy androso mihitsy ary raha mila fifanarahana sy fanampiana amin'ny fanjakana fohy be Tananarivo tsy vola mihitsy ny ilain'ny Tananarivo fa mila avoaka ny fahefana avoaka fifanarahana tahaka an'izany zany no ilaina eto Tananarivo fa tsy ny vola be dia be eto raha mahay mitantana ianao raha isaina fotsiny vila ao amin'ny ao Ambato be olona mpanan-karena be ny ao maro samba mandoa fa vola be io ao Larby zao stimady moa izy taloha ao amin'ny Telma raha mba mandoa etra daholo tsisy olana io ireo appartement be dia be eto Tananarivo reo samy mba mandoa etra na kely fotsiny raha fa samy mandoa daholo voaroaka ny fako tsisy olana zany fa le zay zany mila mieritreritra kely voakana Tananarivo mbola hitoy ty lalao ty ka so de mba tokony mifo kely aloha fa hiaritra eto ve eny atra tapitra ny fotoanantsika ndre matoto avy naralambo may raha roto kely fotsiny aloha asa raha mba enareo fa ohatrany hoe misy fifanarahana manokana hono ataoko hoe hono ialako ny langa ireto le karana sy ny commune Tananarivo renivohitra reto marina ve zany mikasika an'inona moa io ny karana sy ny mpitantana hoe mahazo faveur amin'ny resaka etry mahazo faveur amin'ny resaka hofatseny sy marina ve zany tena mbola tsy fantatro po le resaka hoe karana koa aloha andoha atao hoe olona ponina eto Tananarivo angambany fa le karana koa tsy manavaka be koa izy fa atao hoe ponina desa aloha tsy de mbola mahafantatra an'izay fa ny eritreretiko fotsiny raha mba samy mandoa etra daholo ny tena problème ny olona tsy mandoa etra nge de la natony be ny tanana iny le nampiakariny enjana be le inona moa le etratrano ka miposy aloha ny olona vizaka ny olona hoe ahoana azy anatony tiranga ty zany izy moa ny antso vonjy taty amin'ny mpanolotsana indroa tao amin'ny ananao habattement fa azoko ihany koa aloha le olona hoe tena tsy mety le fitatanana tsy tafavoaka mihitsy le fitatanana fa ny fifanarahana aloha tsy fantatra loatra farany nanahoana ny farany le resaka karama eto le mpiasa andray nisan'ny savorivory kely ny tokona tamin'ny alatsinainy heriny iny efa milamina very iny am'izao sa tsy mahazo tatitra nareo mpanolotsana ka io aloha zany tsy lamina satria le vola mihitsy ny tsisy io zany de tena mahagaga
satria ny mpiasan'ny commune koa ne tena mahagaga hoe tsy sary zareo misy tompona ndraikitra ange hoe de tsy sary zareo a miresaka tsy sary zareo manao politika zay ny tena marina sady tapaka ny karamany matahotra izy ho voaroaka fa tsy sa mihitsy izy a miaro anzoany hoe misy tompona ndraikitra misy omba fidy enina amin'ny dimapolo ato anatin'ity lampantanana ity de andao ary ifanantona de andao ary resaka fa matahotra zareo sao de lazaina fa tim sao de lazaina fa mapara sao de lazaina fa combat nefa tsy reo kory no lany amin'ny manaraka de izay no ho tratra farany eto zany hoe ianao zany raha hiaro azy izy arany a tsy miaro ny tenany de io zany mba za zao gaga be mihitsy tara ny karaman'ny polisy municipal de inona ny lahadinika tonga aminay ozy ianao fankasitrahana be ny tanàna pose de stelle ho an'ny polisy municipal de gaga karaha manao a tara de ianao indray manao fankasitrahana ao anatin'le antota taratasy tonga ty aminay de gaga ianao hoe ahoana reny fomba atao satria ianao hiady ho an'le mpiasa izy nefany a tsy samijoro ary tena magaga ny mpiasa atao amin'ny communauté hidandre tamin'ny télé tato aminareo tao de miantso vonjany amin'ny prime ministre miantso vonjany ny filoam-pirenena nefany a ny tanàna ka mizaka tena ny volany a tsy avy any amin'ny zareo reny fa za ihany ny manao azy de eo zany ianao gaga amin'ny malagasy hoe indraindray a mila zavatra ifotony indraindray a mila fitsinjaram-pahefana indraindray a mila olona tompona ndraikitra ty amin'ny commune nefa rehefa tena mafana ny ady a de miantso vonjy amin'ny gouvernemanta miantso vonjy amin'ny filohany nefany a ny tompona ndraikitra de izahay ane izahay no tompona ndraikitra de io zany no somary fanina ihany hoe tsy fatana fanaovana politika zany na inona fa tsy mazava mihitsy hoe ahoana ara natao zany ianary fitapitra ny fotoanatsika makasiraka toavana rahalambomay nanakina sain'ny fandarana tamin'ity ala ity raha misy afatra farany ary topoka faraparany zany ny fitoam-piasan'ny filoam-pirenena ny anay de tena eto tena miantso ny vahoaka malagasy aza mino mpanao politika milaza hoe ho afaka daholy a fahasaherana na afaka heritaona raha manao campagne électorale aza mino mpanao politika manao kobakambava milaza hoe ilamina io jirama io afaka telo herinandro na afaka heritaona ilamina ny vanila na ho sarotry ty toko tena ho mafy ty toko ary fantatrareo tsara fa na filoha malagasy araha hoa nangataka zoam-pirenena vahiny satria tena mafy izy ty amin'ny lenta misy azy ary a tena efa zany ny arany a tsy ampianarina tena efa mafy izy ty fa ndaotsika mianakavy ndaotsika malagasy ndaotsika rehetra ponina eto madagasikara tsy manavaka io na karano io na inona rehefa mipetraka eto ianao a de andaotsika hiavy tena amin'ny herintsika manokana fantatro tsara mihitsy fa matahotra nareo fantatro tsara mihitsy fa niteraka amin'ny begalona fantatro tsara mihitsy fa samy kivy ny tena moa mitoriana sy ny karazana kanefa ny a tsy misy vahaolana hafa io afa-tsy isika malagasy andao hitsangana andao a anao politika andao raha misy candidat mety aminareo ro efa milatsaka reo de role vola izy de lazao hoe za de nanome volany ihany fa aza manantena ho izy indray ny hividy anao a ambongadiny na 3000 ariary io a na 3000 euro io a na 3000 francs io satria ny bourgeois koa mba misy mividiny a de aza manao an'izany a fa andao antsika no miavy tena so ohatra indrindra gasikara de so miarabanao foana aloha tena faly de maniry mbola hiverenanao amin'ny fotoana manaraka tsy misy olana mihitsy misaotra indrindra ny mpanaraka Real TV ihany koa saotra indrindra tompoko isaraka anao tany tokantrano niaraka taminay hatramin'ny farany fandarantsika manome fotoana ho amin'ny rampitsondray toko lasy tompafy veloma tompoko Matezatol manolotra anao ho amin'ny fanorenana maharitra sy mateza amin'ny vidiny tena mirary